Tsara moa mampahafantatra antsika fa efa natao mialoha ny fanazavana izay nentin'ny Mamorazafy mahakasika ny trophée mahery iny fa mbola naraka ny vaovao mahakasika ny fanatanjahantena izay antsika tonga nitsidika ireo atleta izay noraisina amin'ny alalan'ilay tetikasa sport étude ny ministra ny fanatanjahantena Botra Lagérard io maraina io fotoana izay nitsidihany ihany koa na nizahany fotony ny fanavaozana ireo fotodrafitrasa mahakasika izany ny tena. Atleta misy araky ambinipolo menada avy amin'ny taranja sivy, handball, basketball, atletisme, lomano, judo, tolona, tenisy ambony latabatra ary tenisy fibatana fonjamby nanomboana ilay tetikasa sport étude. Araka izany dia sady hianatra no anomatena ho lasa mpanao fanatanjahantena avolenta ireto ankizy ireto. Ny ministeran'ny fanatanjahantena ny tafita ary ny ANS ny fédération no mpiara-monantoka amin'ny fanatanterahana ity tetikasa ity. Mety ny fanaovana sport étude eto Madagasikara dia namboarina zany ny dossier rehetrarehetra natao fikarohana dia izy moa hitantsika androany efa misy discipline maromaro zany ao manao an'le sport étude mba hivoarany sportif malakilaky kokoa ary ananatsika sady mpanao sport ny manam-pahaizana. Tsy maintsy apetraka le typologie ny athlète ny ara-dalana mihitsy le fanaovana sport étude si le détection typologique satria io zany toy le taniketra nataonay tamin'ny taona lasa ro ankizy ao amin'ny sport étude. Nandritra ity fotoana ity ihany koa no nijeren'ny ministra ireo fanavaozana ireo fotodrafitrasa eto amin'ny ANS. Raha simbatra any amin'ny 7 isanjato ny fotodrafitrasa teto 5 volana lasa zay ankehitriny kosa dia efa niova endrika tanteraka ny eto amin'ny ANS Ampefilo ary afaka mandray ireo mpianatra.